Mbola eo amin'izay baolina kitra izay ihany koa dia totosa itolakandro tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina kosa indray ny fanarahana fedina ny tompon-dakan'ny intersection ka ny ekipan'ny FC Viva Anateiroka no voaositra ho tompon-daka. L'équipe FC Viva Anateiroka ireto miakanjo manga misary reto no voasitra ho tompon-dakan'ny intersection taranja baolina kitra sokajy division faharoa taona Alamanga. Tamin'ny isa 3 ray nandresena izy ireo ekipan'ny TTA itolakandro tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina nandritra ny famaranana. Ny alohan'ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa raona ohatra ny ekipa Anateiroka. Tombonoan'ny FC Viva tamin'ity lalao ity ny fananana tanjaka sy fahaiza miara-milalao eny ambony kianja miohatra tamin'ny mpifanandrina taminy. Nanahirany vody-lara amin'ny ekipan'ny TTA mihitsy ny nanaka ny fanafiana Sesilany Notindriaro Miaina sy ny namany tamin'ity lalao ity. Tsara manamarika fa samy tafiakatra amin'ny sokajy Ligue 2 eto Analamanga avokoa ireto ekipa roa ireto amin'ity tompolalaovana 17 sy 20 ity. Laza moa ny tompon'andraikitra ao amin'ny Alfafa efa misokatra amin'ny fisoratana anarana ho an'ny ekipa andray anjara amin'izany fifaninanana ho an'ny sokajy Ligue 2 izany. Raha verenana ny tamin'ny tompolalaovana 11 sy 20 dia ny ekipan'ny Nivin sy ny ekipan'ny FC Tana no tafiakatra division voalohany tao amin'izany sokajy Ligue 2 izany.